Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio azoma fa 20 ny volana febroary 2026. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona fohy aminao anambara ny amin'ny fahitana izay naseho ny tompo tamiko tamin'ny herinandro lasa izany raha niaraka ny vavaka zany izahako sy ny zanako vavy. Izany hoe tao amin'ny fotoana io zany no nahitako fahitana. Ka manasanao aloha zahako ary vavaka amiko ametrahantsika an'izao eo anatrehan'i Jesosy satria izy no asandratra, izy no deraina ary izy no ankalazaina ary matoa aho manambara izay tiany fanahy masina ambarako eto dia mba ampahery anao ary koa ampifoanao bebe kokoa fa misy Andriamanitra. Ary tena mamaly antsika izy rehefa tena mitady azy marina isika ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ka hiaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo misaotra mankalazanao. Manaja anao Jesosy ary manome voninahitra satria Andriamanitra marina sy mahitsy ianao. Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary tsy misy toanao. Jesosy anandratra anao indray aho satria velona ianao. Ianao le Andriamanitra velona sy mahery, miteny aminay ianao ary mampafantatra anay zava-miafina rehefa tena manaraka anao izahay. Jesosy Tompo, ny fahavalo dia tsy faly, ka ianao Tompo no efa naniraka anay androka ny asany maizina. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny hanafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy. Satria ny ranao dia afa mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsy ambinina izany fa adorana amin'ny ranao zany Jesosy Kristy ary verandavaky ny elo izany. Ka oka ianao Tompo andrakotra anay amin'ny ranao soa, izahay tsy raray avy Jesosy zanakao eran-tany. Tompo malala misandrata ianao satria ianao no Andriamanitra tokana ary tsy misy hafa akoatranao. Fanahy masina mangataka anao koa aho. Oka ianao fanahy masina ampiteny aheto. Oka koa anao fanahy masina ampifoa ny masom-panahy zanakao tsiraray avy, mba tena andeha ara-panahy amin'izay zanakao tsiraray avy. Mangataka aminao fanahy masina satria ianao no mpampianatra endry ary ianao rery ihany no afaka mampafantatra anay zava-miafina izay tsy fantatray amin'ny manofo anay. Ka misaotra fanahy masina, misandrata Jesosy fa izaho kosa Tompo dia hiena ambany dia ambany tahaka ny Jona mpanao batisa. Fa ianao kosa Tompo dia misandrata Jesosy amin'ny voninahitao, amin'ny fahalebiazanao Jesosy ho fantatry ny eran-tany Jesosy fa ianao no Tompo ary mpamonjy sy lalana tokana afanay miditra any an-danitra. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao no anaovako izany vavaka izany. Raisy ny voninahitra ray malala Aleluia. Amen. Rehefa malala amin'ny tompo, araka ny teneniko teo dia nahita fahitana zany izahako tamin'ny herinandro lasa teo. Alohan'ny anambarako ilay fahitana hitako dia ao amin'ny bokin'ny Jona toko 4:10 dia manambara ny tenin'Andriamanitra momba ny amin'ny fanahy masina zany io dia manambara ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 7:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra atao amin'ny baiboly koa dia hoe ny mpananatra. 10:10 raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izao angataka amin'ny iray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Ry havana, eto dia manambara ny amin'ny fanahin'Andriamanitra izay le hoe mpananatra. Izy zany no mpananatra antsika. Izy ilay fanahin'Andriamanitra izay niray ho aty amintsika, ampianatra antsika, anamboatra antsika, anavao antsika, ary koa ampahery, ary koa ampianatra antsika ny fahamasinana, ary ampiaiky koa ny fahotantsika. Ry havana, marobe ny asan'ny fanahy masina, eo koa ny amin'ny hoe mpisolo vavantsika koa izy. Nefany oko fantatsika tsara
fa tsy hoe kory hoe tonga dia azo ny olona tsiraray avy ny fanainy iray fa mila aloha isika mibebaka amin'ny tompo dia mandray azy ho tompo sy mpamonjy fiainantsika ary atao batisa amin'ny ranobe dia izay vao ataony tompo Jesosy batisany fanahy masina. Amen. Izy mihitsy no manao batisantsika ny amin'ny fanahy masina sy ny afo. Ry havana, eto dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra manambara eo amin'ny andininy farany eo averiko mantsy io satria eo zany no tiako horaisina rehefa anazava ilay fahitana ao rehefa avy eo. Eo amin'ny andininy tapany farany dia hoe fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Ry havana, ilay fanahy masin'Andriamanitra dia fantatsika zanany. Isika no mahafantatra azy. Zao tontolo zao tsy mahafantatra. Zay no mahatonga ny olona mivavaka ohatrany hoe amin'ny fahazarana fotsiny ny ankabeazany maro fa tsy tena mivavaka amin'ny fanahy. Ry havana, mila antsika tena mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:7-20 no manambara an'izany. Okanao ny amaky ny teny. Satria ny raintsika dia mitady ny olona hivavaka aminy ho toy izany. Satria izy dia fanahy. Ry havana, ten'Andriamanitra dia manambara hoe eto amin'ny Jaona 4:7 eo amin'ny tapany farany eo amin'ny 7:20 dia manambara hoe satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Ry havana, mitoetra eo amintsika ny fanainy iray ary koa ho ao anatitsika. Amen. Manambara izany fa rehefa ao amin'ny tompo isika dia ny fanahy masina dia ao anatitsika, ao anatitsika. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Ao anatitsika. Ary raha ohatra ka mbola mamaky tsara ny ten'Andriamanitra io ianao dia eo amin'ny 9:20 dia manambara mihitsy koa hoe eo amin'ny faraparany eo hoe mba ho eo aminareo mandrakizay. Amen. Zany hoe ilay fanahy masina dia eo amintsika mandrakizay. Amen. Amen. Zay no azahoantsika hery. Izay no mahatonga antsika hafahafa dia tsy azoazo zao tontolo izao intsony. Ry havana, ny fanahy masina no eo amintsika mandrakizay. Ary koa ambarany ten'Andriamanitra koa hoe eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Ry havana, ijoro vavolombelona ako. Tamin'ny herinandro dia indray après-midi dia nivavaka zany izahako sy ny zanako vavy. Dia tao anatin'ny fotoana io zany dia nisy zany fotoana tamin'ny zahako ny kipy dia hitako ny zanako vavy, izy ilay mipetraka eo akaikiko zany hitako izy zany ao anatin'ny fahitana manodidina anazy. Zany hoe amin'ny tapany amboa satria mipetraka izy zany dia izy ilay mipetraka eo akaikiko zany no hitako tsara mihitsy zany ilay izy manodidina anazy zany misy fahazavana izany miala kely ny vatany. Zany hoe raha ohatra ka mijery video ianao dia ilay fahazavana zany mihoatra kely ny vatany. Ohatrohatran'izao mihoatra kely zany ilay fahazavana dia manaraka zany ny pose zany ilay fahazavana. Aleloia. Manaraka ny pose ny vatany zany amin'izy ilay mipetraka ilay fahazavana izany. Dia tsy hitako amin'io ny endrika ny zanako vavy fa ilay fahazavana zany no hitako mazava be zany manaraka ny sisin'ny vatany zany ilay fahazavana. Amen. Ry havana, ny endrikany tsy hitako fa ny pozin'ilay zanako nipetraka teo zany eo akaiko dia hitako zany ilay fahazavana zany manodidina ny tenany izany, tapany ambony satria eo ambony fauteuil izay mianaka zany no mipetraka dia izy zany eo akaikiko dia zay zany no naseho any fanahy masina tamiko. Tena mahafinaritra be ny mahita ilay fahitana. Ry havana, indraindray ao anatin'ny fahitana dia tena hoe tianao ho hitanao foana ilay fahitana zany tsy hiala eo amin'ny masonao, masom-panahy moa zany amin'ny fotoana zay ampisehoany fanahy masina azy. Kanefa
misy fetrany avokoa ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany dia no ny efa aveo no ny efa vita zany ny vavakanay dia tsy niteninina tamin'ilay zanako aloha zahako fa efa elaela mihitsy no vao niteny taminy ako tsy tadidiko raha hoe iny andro iny ve nambarako taminy sa andro hafa. Amen. Ry havana, ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsy takatra heverina, izay ilay fanainy iray, ilay fanainy fahazavana. Io ilay nambarany tenin'Andriamanitra no vakiantsika teo, ilay fanahy masina, ny fanainy fahamarinana izany, izay tsy hainy izao tontolo izao ho raisina ary tsy fantany izao tontolo izao ny fanainy iray, fa isika no mahafantatra azy rehefa tena mankatoa an'Andriamanitra isika, rehefa manaraka ny didin'Andriamanitra isika. Okanao hamaky ny tenin'Andriamanitra ary koa mazava tsara mihitsy ny tenin'ny tompo eto hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Amen. Eo amin'ny 9:10 izany. Oka isika tompo tena ho tia an'Andriamanitra, ho tia an' Jesosy, ho tia ny fanahy masina, dia tena hoe hitandrina ny didiny. Amen. Ry havana, ny teny teo momba ny amin'ny fahitana. Rehefa mampiseho fahitana ny tompo, ny fanahin'ny tompo zany dia mahafinaritra ny mahita izany. Ary mahavariana ihany koa. Ampiko mihitsy hoe mahavariana ihany koa. Satria zava-miafin'Andriamanitra no asehony antsika izay nomeny tompo fanomezam-pahasoavana amin'izany. Engany mba ahazo koa ianao. Amen. Kanefa kosa tompoko, mahita ny fahitana izay fahitana nanofy ny elo izany dia tena mampatahotra. Mampatahotra ary tena mafy amin'ny fanahy mihitsy ny mahita ny elo. Ary mila tsy ho zaka ny mahita an'izany. Fa tsy mahafinaritra tompoko. Tsy mahafinaritra ny mahita ny elo. Fa mahita zavatra tsara kosa ny lanitra na fahitana tahaka ilay nambarako teo momba ny amin'ny zanako vavy dia mahafinaritra ny fanahy. Ry havana, tiantsika ny tompo. Ny tompo no mampafantatra ny zava-miafina rehetra. Engany isika tompoko tena andeha araka ny fanahy. Satria hita hoe mandeha araka ny fanahy isika na koa hoe tsy mandeha araka ny fanahy. Ry havana, misy marika isika. Ny marika maha-kristianina antsika ety ambonin'ny tany dia ilay fanahin'Andriamanitra. Ilay fanainy iray, io ilay fahazavana ao anatintsika ary eo amintsika mandrakizay izany. Manana ny fanahin'Andriamanitra ve ianao tompoko? Manana ny fanahin'Andriamanitra ve ianao tompoko? Engany ka ho fahazavana no ho hitan'i Jesosy rehefa miondrika mijery antsika izy. Fa tsy aizina. Fa tsy aizina. Ry havana, mifoaza tompoko. Mifoaza tompoko. Fa ho avy Jesosy tompo. Ho avy ny tompontsika ary ampiakatra izay nahajoro tsara hatramin'ny farany. Ry havana, izay no fijoroana vavolombelona nambarako anio. Fa amin'ny manaraka ao dia hitondra anankiray hafa eto. Fijoroana vavolombelona hafa eto zany satria tamin'ny herinandro lasa ihany koa dia nisy fahitana hitany zanako vavy. Ny fahitana hitany dia momba ny amin'ny Noa. Tao anatin'io dia misy zavatra ray izay voasoratra ao anaty baiboly. Izany hoe tao anaty baiboly fa efa nalan'olona ilay momba an'io tantara io. Dia momba ny amin'ireo anjely izay diso zany izay nidina tetỳ ambony tany nanambady ny zanak'olombelona. Ary tonga tamin'ilay fotoana izay nahateran'ireo ilay atao hoe Nefilima. Ry havana, ireo zanak'ireo anjely diso
ary zanaky ny olombelona tety ambonin'ny tany. Afaka ianao mijery sahady amin'ny internet momba an'io tantara io izay tao anatin'ny baiboly, fa nalan'ny olona izany ilay tantara, ireo olona goavana be tety ambony tany, ireo géant zany araka ny fiteny azy amin'ny teny frantsay. Ry havana, efa nisy ihany koa nefany nofy naseho an'ny tompo tamin'ny zanako vavy efa amam-bolana izay momba an'io zavatra niseho io tamin'ny vaninandro nisiny izany dia noentin'ny tompo tamin'ny fotoana io ny fanainy naseho an'ny tompo ny zavatra niseho tamin'izany fotoana izany. Dia araka nambarako teo fa tamin'ny herinandro dia nahita fahitana ny zanako vavy zany hoe mbola misy zany ifandraisany amin'izay zavatra izay. Ry havana, mbola iverina eto aho anambaran'izay rehefa sitrapony ifanahy masina. Fa mangataka aminao sahady aho raha ohatra ka manam-potoana ianao hitady ao anaty internet momba ny amin'ny tantarany Enoka, momba ny amin'ny bokyny Enoka izany. Amakinao sahady azy ary alalanao sahady ny mombamomba ny zavatra niseho tamin'izany fotoana izany. Ry havana, zay ny anio fa maheresa tompoko, tiantsika Jesosy, matoa ao mizara zay tia ny fanahy masina ambara, dia ho voninahitry Jesosy rery ihany, ho voninahitry Jesosy rery ihany no mahatonga ay tonga eto manambara aminareo na iza ianao. Zarao any hafa, zarao any hafa satria marobe ny tsy mahafantatra ny zava-miafina izay tiany tompo ampahafantarina antsika zanany. Mahereza tompoko fa tiantsika Jesosy, voninahitra ane ho an' Jesosy rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Veloma tompoko. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, andriamanitra. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, andriamanitra.